Miarabantsika rehetra tompoko vavy sy tompoko lahy tonga soa ato anatin'ny fandaharana aloresahana hanon sehatra eto amin'ny record Madagasikara amin'izao aliny alarobia izao dia manasa antsika indray anaraka hatramin'ny farany ny fandaharana amin'ity alina ity izay iresahantsika betsaka mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny. Vahiny manokana nasaintsika ho amin'izany amin'ity fandaharana voalohany amin'ny volana septambra ity ny Palais Général ny fedidin'ny République teo aloha tamin'ny fitondran'ny amiraly Didier Ratsiraka efa nitanandraikitra maro teto firenena ihany koa ianao ankoatran'izay andray matoa Gérard Andrialemy Rovason miarabanao tompoko tonga soa eto amin'ny record. Miarabanao tompoka miaraba ny mpiaino sy mpijery izao fandaharana zao. Ny atao eto moa zany dia resadresaka araka ny fanarahasika dia sara-pahasahivoka ihany hoe za sy manompa olona sy hiady aman'olona fa ny zavatra atao kosa maha olon-dehibe anangamba fa nompoka fa fosy volo ihany zao dia milaza ny zava-misy eto amin'ny firenena. Zay angamba ny préalable mba ho teneniko fa dia makasitraka an'izay mijery an'izao fandaharana zao. Ankasitrana ianao tompoko nanaiky ny fanasanay ary izay indrindra moa no tanjon'ny fandaharana ny amin'ny hoe izarana ny fomba fijerinao manokana sy ny traikefa izay fananananao ihany koa amin'ny fitantanana ny firenena. Andeha avy hatrany isika dia iresaka tompoko mahakasika ny fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny araka ny efa nambara teo hoe fantanandraikitra ambony teto amin'ny firenena ianao teo aloha mbola mitohy mandray andraikitra ihany koa ny firenena amin'ny lafiny maro raha iresakitsika mahakasika ny hoe fitantanana ny firenena amin'ny ankapobeny nahazo tsikera maromaro indrindra fa avany amin'ny fanoherana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao mahakasika ny hoe famaritana andreo lahara-pahamehana eo amin'izay fitantanana ny firenena izay raha tsy resakitsika ohatra hoe maro ireo fotodrafitrasa napetraka farany teo ny teleferika ny autoroute zay ambaran'ny olona hoe zay ve ny tena lahara-pahamehana amin'izao fotoana izao manoloana ny sosialy izay iaina ny vahoaka malagasy amin'ny andavanandro tsy ilaina tokoa ihany koa ve reny fotodrafitrasa ireny manoloana n'izay olana iainana izay raha ny hevitra tompoko. Izao aloha mpanohitra ihany na inona ataon'ny mpitondra dia sikera foana izy fa nahazo anay zany na soa na rasy ny ataonao dia sikera foana ny mpanohitra izay ny asan'ny mpanohitra. Ny zavatra sara marina nefany dia namoaka lasy ohatra koa ny fivojonany aveka justice Petandroany nalefan'ny Benjamin Benjamin Tampo izy tamina Renabe ary Ramason Benjamin dia namaky basy elana misy angambany hoe marary ny firenena. Zay angamba na mpanohitra anao na mpitondra anao raha mahafantatra fa marary ny firenena. Mamparary ny firenena nge zavatra eo anankiefatra eo ny fahantrana. Ny fahantrana zay sy azo afenina sy takona afenina isony. Mizara anankitelo ny fahantrana eto amintsika dia ny pauvreté monétaire, ny pauvreté non monétaire dia ny malnutrition. Ireo anefany sy misy edivasika ireo na tiana na sy tiana satria ireo ny tena mamparary ny vahoaka malagasy io fahantrana io. Dia io zany tokotro lahara-pahamehana misy. Zavatra fantatra moa zao azavanao ny toekaresika 16% ny PIB sika amin'ny secteur privé. Io 16% io na inona fanampiany fanjakana an'io sy afoana ny fahantrana misy io fa sy misy tarona amin'ny vahoaka malagasy rehetra juskany hatrany ambanivohitra be any ny secteur privé zany hoe sy misy manana patrimoine agricole ny olona rehetrarehetra eo zay sika vafoka miady amin'ny fahantrana. Hitanao am'izany fa sy mesaka téléphérique sy mesaka autoroute ako fa ny anahy zany niady amin'ny fahantrana misy hoe natao am'izany. Day aloha ny fahantrana monétaire dia ny fahantrana anakay moa le non monétaire io moa le sahany eveka hoe na ny fampianarana sy zany na ny fahasalamana zavatra maromaro zany fahantrana non monétaire mahatonga asika tsy afaka mivoatra. Iny sy mesa renina koa iny. Fa moa dia sy fampiana sakafo.
zany hoe ofen'izay rehetrarehetra zay zany raha ny fiheverako azy raha ny soatako tamin'ny boky ny soatako moa izy hoe l'état nouveau dia hoe ny programme maika dia ny azony tsirairay ny fianakaviana tsirairay mamely tena mandavataona fa tsy mangataka amin'izaniza zay angamba ny hitako hoe zava-dehibe indrindra satria azo adino fa amin'ity volana ty zao vola fivavahana ho an'ny zava-vitaboarin'Andriamanitra na mois de la création aveo am'izany fa anatin'ny zavanamboarin'Andriamanitra dia ny olombelona tena manana didy be dehibe indrindra amin'izay zavatra ka tsy misy io natao hoe laram-pahamehana zay ny akainy faharoa ny fiovantoetrandro fiovantoetrandro io zavatra manahirana be misy tokotry anao barrage anti-désertification sika any Asimoany tokotry ny zeo ny trano inona moa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao zavatra mitranga isaky ny cyclone mandalo dia rava daholo ny tranony olona dia ny vola azo tamin'ny taondasa iverena namboatra an'ilay trano zay dia zay foana miverimberina anefa isika manana laterite manana zavatra be dehibe tokotry amboarina misy zany ny tranony tsirairay avy ohatran'izany koa ny fambolena matetika le antany ambany tany foana moa nataony razambe sika dia nina nefa nava tonga ny cyclone tonga ny trondro zany potika daholo ny fambolena reny zany tokotry hozarevana daholo misy amin'ny fiovantoetrandro dia manahaka an'izay ny communication rasika mahita angamba ny lalany eto Madagasikara zavatra tena mampikaikaina mampiteny mona misy rehefa makany Kongo zany ianao miareo fanadina mandeha tongotra aingana kokoa toy zay mandeha moto hitanao am'zany misy lahafahamena be misy zany amin'ny communication sy ny karazany dia ohatran'izany koa ny angovo sika moa mesaka angovo dia zirama sy ny soloka foana ny resansika fa adinosika misy ny charbon fandrehitra nefa every fosiny Tananarivo zao 1200 000 tonnes na charbon isa-taona le ala fa miamay ihany dia ny fiakana charbon ny renivohitry Madagasikara fa mikisaka makany amin'ny asinanana ihany indray andro any io ampiady asika malagasy satria teniko ny sasany hoe oka zay fa lany venanao dia nanay no alainay io zany tokotry tondrana vahaolana io moa fa nolazaiko indray mandeha hoe raisinao iantafofo zay sy lavitra ny Tananarivo eto azonao ambolena fary be dehibe io dia ny faikapary no ahodina ho atao charbon fandrehitra androna sakafo eto Tananarivo eto zay zavatra anankiefatra zay zany mba hitako hoe tsara zazarevana tsara misy am'izay fitantanany Madagasikara sika dia zay moa zany tsy misy mila fanovana maromaro aiza zany natao basin'ny fandrosoana satria nasika matetika zao ny zavatra mahazatra asika efa mitondra avy aty amin'ny ambony foana vao midina ny baiko nefany le olona any amin'ny commune any tsara ihany izy sensibilisena hoe tokotry avy tena am'izay any amin'ny commune fa sy miandry ny didim-panjakana foana ngay zavatra tsara ho fantatra misy dia hatramin'ny intercommunautaire hoe intercommunalité ohatra misy zavatra ilain'ny commune maromaro dia mivonjana ny commune tokotry hanana fiscalité locale sika azao ny commune mivelona tsara misy fa sy angataka foana hoe milasambyday ny budget dia nofen'izany rehetrarehetra zany araka nylazainy Henry Ford sy ny fandaniam-bola misy no mampandroso fa mifampidiram-bola ka izay mahatonga anahy amin'ny teny hoe tokotry izay no mahasoasika voalohany apiditra vola isaky ny fianakaviana mba havely tena mandavataona izy mahavely tena mandavataona izy dia afaka anao fiscalité locale ianao afaka manao ny rehetrarehetra ianao mety tsy indram-bola nivelana koa ianao mety tsy anao edy budgétaire ianao fa ny consommation any amin'ny commune reny dia ampy ampiakatra ny volam-panjakana zay ny fahitako ny fitondram-pirenena sy hoe bisikera koa sy mety nataon'izao sy mety nataon'izao zay kosa ny hitako hoe laram-pahamena amin'ny fitondrana ny raha-pirenena aiza ho aiza tompoko ny politika izay mety tokony asy-panovana raha ny lafin'ny fitantanana amin'ny ankapobeny ahafahana tonga makany amin'ireo hoe laram-pahamehana misa efatra ny tany sainao teo amin'ny lafin'ny fampandrosoana izay mitaky politika matianina izay raha ny politika amin'ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao inona no mety tokony hovaina raha sosikevitra ao manokana raha ny
fahitanao azy to. Ny sosokevitra ataoko aloha de hoe ny extension du secteur privé zay matao matanjaka anie ny secteur privé eto an-drenivohitra satria misy fananana ho tantanany ny fambolena hatramin'izao fotoana zao sy fananana fa lova tamin'ny ray aman-dreny tamin'ny razambe tany de efa mitombo sika de moliny foana tokotry anangana patrimoine agricole rural misy sika ho an'ny olona rehetrarehetra anisan'ny patrimoine ho atao any ansaha dia ny tany asany aloha tokotry ho lasa patrimoine ohatrany tamin'ny razambe sy kataloha misy iny vaovao anazy ohatrany fananana trano fananana sekoly ny fananana zavatra ilainy rehetrarehetra eny andavanandro tadidio anie fa ny firenena sahala amin'ny la France reny sy ny entreprise ny CAC 40 anie mamelona ny la France fa ny onasa madinika sy salasalany de isika zany te amelo tena de miakin-do foana sika amin'ny onasa mangeda be misy adinosika fa ny asa madinika anie tena mamelona firenena irenena eny tena miteraka asy firy ipiripiry zao sika mitena hoe tokotra onasa ho an'ny tanora inona ao no misy karaka le onasa sy misy akoko inona ny asa omenan'ny tanora fa nefany raha manana an'izay patrimoine agricole et rural zay sika de mety misy esan'ny tanora am'izay zay fosiny anako hoe tokotry hiova am'izay ny priorité sika zany fa ity mangataka lava any amin'ny FMI banque mondiale aty tokotry mba ho temporisena am'izay satria sy ho velona misy sika mbola mangataka foana arakin'razana effort zay sy ny fandaniam-bola amin'ny fangatahana mampandroso fa fampidiram-bola isa-tokantrano. Rehefa miresaka ianao mahakasika ny hoe secteur privé ny fanitarana an'izay secteur privé zay dia tsy azo diana tsy hita ny efa misy amin'izao fotoan'izao aloha miezaka tena manao zay atafa voankazo ny sehatra tsy miankina eto amintsika fa anisan'ny olana goavana efa somary nambaranao teo ihany moa mahakasika ny hoe olan'ny angovo rehefa miresaka hoe angovo isika dia isaka mbola miankina be dia be amin'ny jirama ny fiarina ho an'ny sehampiarina maro na ireo asa efa misy aza dia simba noho n'izay olana eo amin'ny lafin'ny jirama zay ianao efa nitanandraikitra teo anivon'ny orinasa jirama tompoko ny mpitondra amin'izao fotoan'izao milaza fa efa misy ireo politika fanarenana sy asa efa mandeha etsy ankilan'izay anefa miamitombo ihany ny olana iainan'ny malagasy indrindra fa ireo mpandraharaha madinika any amin'ny lafin'ny jirama aminao manokana inona no lesoka tokony aren'ny fitondram-panjakana any amin'ny lafiny hoe fanarenana n'izay olan'ny angovo eo amin'ny jiro sy rano zay raha ny jirama no resantsika. Ny angovo ane lasa resa be satria ny problème zay nataony ngai didira tsiraka de diso daholo amin'ny sasany raha isy ohatra fosiny ane tamin'izaho mbola PCA ny jirama misy posina gaz ngeda be misy ao Majunga tokotry nasina groupe a gaz tao tsy hita zay anaovany eny io sady tsy azo vokarina sy azo atao ninina nefa izy mahavitany vitany raha mipose centrale a gaz eo anao ohatran'izany koa any Simoana misy forage de gaz natao tany voateo nasina tao cher hodorany le gaz mivoaka satria tsy hita zay anaovana azy ohatran'izany koa ny charbon sako ohatran'izany koa ny rano saofoka be dia be nge ny zavatra fa ny programme eny tsy tanteraka le izy satria eritreretin'ny sasany angamba sy ilainy reny sahala amin'ny barrage de la Mahavavy ane efa ny eritreretiny amasiny avaratra rehetrarehetra iny nefa ny lazaiko anao zany fa didération ka nanao azy de hoe sisy lananazy ony izy fa lasa izy zay ny zavatra tsy mety amintsika tsisy continuité de l'état very fosina raha resaky ny saofika ny directeur ny Eiffage naikanao ny saofika teraka teto Madagasikara nianatra tao amin'ny collège Saint-Michel de hoy izy hoe za mba nao zavatra ho an'ny firenena naterahako ka tsy takomta sotra zany fa ianao manana an'izao ataovy saofika de nileve fond izy 800 millions de dollars de sy fantatry teo fa tonga ny vola anomboka ny asa de sakena indray ny zavatra salamy zany ny tena mampalahelo salamy gaziny sakara zao meko ohatra anao tamin'izaho mbola tao amin'ny Zerama nanao révision générale i Maurice de nanafatra centrale à gaz avy any États-Unis
satria izay sisana mikarony anaratra dia vita iny dia négocienay sy mbo magnena fetra zay DG ny Zirama tamin'izao ny fotoana zany ho ataonareo aizy io avita ny ilanareo azy ho averinay any États-Unis fe azonay États-Unis eto ozy izy le olona zaranay misy mividy io naika apetraka ay tany Sakara izy io kemy ngedageda le centrale à gaz dia nijanona le izy hitanao am'izany fa soit les solutions eny tsy misy fa le hoe fanaovana fosiny hoe zay zavatra nataony teo aloha sisy dikandolo fa nanay ihany marina sisy continuité de l'état zay ny tany navoan'ny Zirama fa ahoany navoan'ny Zirama rabola tam'izay nitantanany Zirama zany ny fixation de prix dia ohatran'izao ny vidiny ziro miampy ny inona moa zany hoe ny part de renouvellement d'équipement dia ny maintenance ao anatin'ny prix daholo zany formation de prix dia ny Zirama zany tsy mila mangataka amin'ny fanjakana na anao maintenance na anao renouvellement d'équipement sarovany fa tamin'izay nanao sofoka zay nge tsy nangataka vola tany amin'ny fanjakana zao fotoana zao voatery mangataka vola amin'ny fanjakana satria les formations de prix de l'énergie misy niala tamin'ny mahavelona orinasa dia zao izy perte zao za tamin'iza PCA ny Zirama nanakianina n'olona anaky dia hoe za manome vola ny Arema za mamela ny fonctionnaire laniko am'izao hinaka ataoko ahoana ny ambolako ny vola teo am-pelantanako BDB nahatratra 100 ny volan'ny banque rehetra dia apetraka ana amin'ny trésor ataoko bon de trésor ataoko diatiana amin'ny banque ataoko ahoana bon de trésor sarasara kokoa dia napetrako tany dia ny olona moa miteny hoe mamela ny fanjakana fotsiny ako iny am'izao fotoana zao Zirama sy manao an'izany tsony fa mangataka any amin'ny fanjakana hitanao am'izay fa miala ny fitatana mahazatra anao tsy nataon'olona rehetra midoboka sahala am'izao dia orinasa zay nge navoan'le izy fahitako an'le c'est les formations de prix nataony zareo misy nampidoboka ny Zirama aleon'ny zareo angambany nanome volan'ny Zirama tozay nanao vérité de prix tamin'ny fanaovana azy tamin'ny androko ane vérité de prix ny Zirama tsisy olany lahatra misy tsisy olany tarina misy nefany zao anao anao vérité de prix amin'ny zavatra filavitra zakabe misy dia na zay ataonao na ianao ampiakarinao ny vidy ziro dia velona ny Zirama dia mirotaka ny vahoaka na ampiakarinao ny niveau de vie ny vahoaka mba hatakatra an'le ziro dia zany ny sisa atao zao fa hoe amin'izao zavatra hitasika zao falazaiko indray mandeha hoe so zala dia mba mahandalitra ny filoham-pirenena fotsiny ataon'ilay isanao fa mba zerizeroviany zavatra atao eto ane zavatra sy foniny fitantananay ny Zirama ohatra ny fitantanany PDG ny EDF ihany ohatra ny fitantanany brésilianina ny anazy zay nge sy namony zao am'izao fotoana zao i Fontana zay PDG ny EDF dia zanaky Christian Fontana zay directeur général ny agence ny sisa tao tamasina taloha izy zao PDG ny EDF nefa izy nangatasika anao any Volobe Amont dia hitanao am'izany fa sy ny opportunité nesy misy fa arakaraky zay resana amin'ny Fontana indray Fontana olona zana tany mahafantatra ihany koa izy zany Madagasikara zany ohatran'ny Christian Comte tamin'ny Saofika ka mbola miadaladala eo indray sika dia izy i Fontana hoe monsieur Macron le zavatra soniavinao tany Madagasikara ialako siny fa sy anatateraka anio fa ohatrana resa be fosiny izy zany zay zany zavatra ilaina misy hoe mba tokotry ho matotra rehefa manao coopération salambrena zay nga mofizerako azy fa ny Zirama misy vahaolana io fa tsy misy atao matotra sara ohatra raha isika fosiny zao manao énergie solaire sika inona ataosika amin'ny énergie solaire manao injecteur direct dia sisy réserve amin'ny alina dia sy micalculer koa ny puissance hoe efa avy agne ny ririnina miena ny masoandro zavatra sahala am'izany nge mampio am'le izy ny renirano eto Madagasikara ny BDB azo anaovana mini barrage sahala amin'ny Sasinaka zao mandeha sahany barrage ny Sasinaka kely fa mahavita an-tanàna ny Sasinaka ny zavatra sahala am'ireny BDB ohatra ny famasina rano zao amin'ny Zirama raisiko ohatra fotsiny ny farafangana laza iny olona fa misy sirany rano dia sy mahita vahaolana misy ny mpitondra ny Zirama nefa ny zavatra sotra le izy sy mahatosika ny ranomasina sonina
ny renoany mivanana amin'ny ranomasina dia miakatra ny ranomasina dia ampiakarinao fosiny zany président sy sirasona nge no an'ny farafangany na dia izay ihany nge tsy vitasika amin'izao fotoana zao dia mampalahelo mety ho vahaolana ve tompoko ny amahaolana ve atoato mantsy raha ny hevitry ny mpanara-baovao dia mety hiroso makany amin'ny hoe fanovana ny mpikambany gouvernemanta ny filoham-pirenena sy ny prime ministre mety ho vahaolana ve ny fanovana ny ministra raha toa ka le olana ty ambany mihitsy no tsy vitany mampifanaraka azy amin'izay tokony ho fanarenany vera ny hevitra manokana izay le fanotenena sarotra valiana satria tamenao nasaka tamin'ny tanan'ny namoaka ny fatiny madame Selena Aseka be dia be ny mpanao gazeta nanontany an'izany taminy ny fanovana gouvernement aloha dia miankina amin'ny filoham-pirenena ny fomba ialany premier ministre dia anankitelo ihany na izy mametra-pialana na izy tratrany motion de censure na izy nanao faute lourde dia roany filoham-pirenena zay ihany ka raha ny resaka SCAO iovany gouvernement elany nainoko an'izay nefa misy changement de gouvernement sa ihany ny Christian eo izy ihany miverina eo dia sarotra ny inona hoe zavatra sy natao nandritra ny fito taona ho ataona orinana io izay aloha dia sarotra ny inona azy aso angamba ny lasany fanahy masina izy dia hoe iova amin'izay aho fanovana gouvernement io ny manahirana be misy amin'izao fotoana zao satria le problème zany efa miamafy sy eto amintsika ihany nany amin'ny firenena sana amin'ny la France very fosiny fa la France zao hiditra motion de défiance amin'ny lasinainy ho avy zao dia everinao amin'izany fa le fitantanana firenena zany amin'izao fotoana zao fa miasarotra ihany Ngai Macron zay nanazy ny heviny hoe aleo maka olon-dehibe manana-traika efa sahala ny François Bayrou mba handaminana ny raha politika amin'ny fitantanana firenena tekatra vao mainka io ary izy midofotra moa fiteniny ankizy azy ka na hanova gouvernementa i André Azoelina mila olona tena manana traika efa maromaro ny atrika ny olana misy eto amin'ny firenena satria ny andrasan'ny olona araka ny voalazan'ny fiangonana dia hoe oka zay ny kabaro sara lahatra fa zavatra mivaingana amin'izay ihany tadiavina zay ny fanapahan-kevitra ny tohevitry ny eveka tamin'ny taratasy nomalina dia izay daholo zany tadasan'ny olona zany hoe za koa sany hevitra ny filoham-pirenena fa mila olona izy say aloha hanova izay aloha dia zava-dehibe zay vokatra izay rehetra koa avy eo sy mety ane raha le zavatra sy naomby teo ihany no hoentina ovanao kely iandrasana vokatra anefa ianao hiandry fahombiazana araka ny mpampianatra za moa niazy tao amin'ny lycée technique industriel dia efa manao dessin industriel zay dia izy ny mpampianatra hoe sy ny goma misy any manao dessin industriel fa ny crayon ka goma nampiasanao matetika dia zéro ny azonao amin'ny dessin industriel ka ohatran'izany koa fitantanana hoe raha hanovanova madinidinika zéro fosiny ianao ny hafaranao sy anova zavatra besaka fa amin'izao fotoana zao zany sy eto amintsika ihany fa manerana an'izao tao mila fiovana mahery vaika misy ny fitondrana izay sika vao ho tonga any amin'ny anatena no fitondrana sy tena koa hoe hamoany didiera siraka amin'izay fa dia mila fiovana mahery vaika ary mila fahasahina misy araka ny nataony Macron teo mila fahasahina misy izy hoe aleo tapahana misy le déficit budgétaire de 45 milliards d'euros dia nakany any Bayrou nefa izy amin'ny staff avoaka ihany nefa fa i Macron zany ny olona tena mitrosa zay ny tena iny satria banquier izy nefa tampoka teo zay tsy mety tsony le trosa alefa tapahana eto tena ndray andraikitra mafy be misy izy na soa ny namany tena metraka olona zay sy dia namany loatra fa hoe anao n'io zavatra nefa tanao amin'izao fotoana amin'ny staff avoaka zany hoe mila hery-sandry mafy be misy fanovana amin'izao fotoana izao dia tompoko sika hiresaka kely mahakasika ny fifandraisany Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny resaka géopolitika amin'ny ankapobeny tamin'ny volana aogositra lasa teo i Madagasikara nandray ny fionana tampony andiany 2017 ny SADC
teto amintsika tamin'ny fotoana ihany koa no nandraisan'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny fomba ofisialy ny fitantanana an'izany vondrona izany mandritry ny herintaona hatramin'ny volana aogositra amin'ny taona 2024 niteraka resabe moa izy io ary niteraka fanehoan-kevitra maro raha ny tany amin'ny lafin'ny fanoherana araka nambaranao teo hoe manana ny ambarany foana ny fanoherana eto amin'ny firenena. Raha ny fahitanao azy manokana fotsiny indray tompoko inona no mety ho lanjany izay hoe 20 taona nisian'ny vondrona SADC, 20 taona nampikiambana ny Madagasikara atao anatiny sambany isika iny vao nandray an'izay fihaonana tampony izay sy ny fitantanana ny vondrona io ihany koa ny lanjan'izay ao amin'ny lafiny géopolitika tompoko mety misy fiantraikany ve izay ho an'ny Madagasikara? Io aloha fandomasana izy io hoe so fidiny io fa dia hoe tosika aloha zao na mahafaly na sy mahafaly ny mpanohitra anazy aloha zao izy ny eo dia eo izy fa ny anahy fosiny hoe ny SADC sy ny COMESA angamba nasiako tena satria tamin'ny andronay taloha dia ny teny misy zay hoe tokotry ny marché commun de la SADC no ezahana zany tena aminao teo hoe tokotry amokatra bebe koa ny tansahasika zany dia mila senany velany dia tokotry hanao harmonisation ny exportation des produits agricoles sika zany aloha ao anatin'ny SADC na ny COMESA zay aloha ny hevitriko voalohany. Ny hevitro faharoa dia ny réforme monétaire satria amin'izao fotoana izao sika zany raha hivarotra ny Angola anao dia ny Angolais vao te mividy dollar vao makaty Madagasikara hatran'izany koa Madagasikara hividy entana avy any Afrique du Sud dia tady dollar na euro anao dia tokotry anao unité de compte monétaire sika anaovasika ny marché commun sika ohatrany nataony européenne iny talohan'ny euro nanany unité de compte izy dia nisy natao hoe serpent monétaire sy tokotry ohatran'io zany ny écart par rapport au taux fixé zany hoe raha mivarotra entanana amin'ny Mozambique zany sika tonga dia hoe $6,000 $6,000 solo fa dia hoe manana unité monétaire sika niny migasina vadika amin'iny dia manao balance eo sika satria sika raha hiakina amin'ny dollar sy ny euro foana dia zava-poana ny SADC sy ny COMESA zay zany ngamba ny hitako hoe ezaka tokotry ataon'ny filoham-pirenena malagasy satria tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka izy io fa nataonay dia fa nanomako manan'izay moa zay tamin'izay fotoana zany hoe atao dollar COMESA ny anarana dia izy dia Didier Ratsiraka moa enina koa ty adalany lahy dollar COMESA laty zay zany tokotry isika malagasy ny lohalahana tamin'izany fotoan'androny asika zao ny filohan'ny SADC tokotry any angamba za koa sy maneran'ny filoham-pirenena any angamba ny zavatry tokotry atao aingany zao satria raha asesika mamokatra ny tansahasika hivarotra zavatra any amin'izao amin'ny fikambana be ny SADC tokotry facilitena zany moyen de paiement tokotry anao union monétaire zareo na farafahasina union de compte unité de compte moa ny filaza ratsy tamin'izany fotoana zany tokotry any anao nalesika amoramora koa ny fandraisana fa indrindra amin'izao fotoana zao vitantsika ihany angamba ny atalanty Donald Trump ty na sy ny taxe dolo ny zava-drehetra na ny textile sika zao tokotry sy andalo dollar sony raha mi-exporter ny Afrique du Sud sika saditsika fa ny Afrique du Sud ane anisan'ny firenena matanjaka indrindra ato amin'ny communauté sika dikan'izany tokotry hivarotra ny amintsika sy mba tokotry andalana amin'ny dollar sony fa mba tokotry hifanamboatra amin'izay sika atao anatiny ato amoramora koa ny fakandrozam-barotra zay nanahy ny hitako ny zava-dehibe amin'izao fotoana zao ny union politique moa dia iny sy maintsy atao ihany iny fa resabe ihany izy tamin'ny farany tao satria isika malagasy sy te condamné ny Maroc amin'ny raharahany polisy areo anefa ny akabiazan'ny firenena atao anatin'ny SADC nanao fahaleovan-tena aloha ny mamaiky dia nanao communiqué maramara teo moa sika tamin'le izy dia ny hafarany angamba sy diso aky ny filoham-pirenena nandefa ny ministre des affaires étrangères tany amin'ny ambassadeur ny Maroc hoe izao ny anina farany tao dia sy hitana zavasara tao anatin'ny communiqué final moa le izy zavatra sala amin'izay io zany zavatra manahirana sy hoe samboarina daholo io satria na tiana na sy tiana union politique ihany koa ny SADC
ary sy vitany hoe union politique zany fa manana ny subsidiarité avy any amin'ny Nations Unies sy ny Union africaine mamaha olana ohatrany natao tana aiza moa tika tsany Congo ohatrany namahana zanany olona teto Madagascar tamin'ny 2009 manana an'izay anina zay tokotry zavatra zay zany tokotry masany filoham-pirenena sika hoe mba hisy vokany zany na présidentsika tokotry anesikesika an'izay mafy de mafy aneritreritro za moa sy eo amin'ny toerany aneritreritro io zavatra anankitelo io zany nanany hitako hoe ny homogénéisation du commerce de l'agriculture ny unité de compte dia ny union politique zay ny fahitako azy raha ho an'ny Madagasikara manokana tompoko anisany nambarinao teo ohatra ny olana politika nisy teto amintsika tamin'ny taona 2024 tsy izay ihany fa tao anatin'ny olana maromaro nisy teto Madagasikara dia miditra an-tsehatra teo amin'izay lafin'ny fanelanelanana izay ny SADC amin'izao fotoan'izao isika no mitantana ny SADC mety misy akony any amin'ny lafiny politika ihany koa ve zany any amin'izay lafiny hoe fandaminana amin'ny lafiny politika amin'ny ankapobeny izay raha sada be ny antony ny firenena anakalamintsika zao de Congo zay va Tshisekedi sy tonga teto da hoana moa zany ny sika malagasy ny anao an'izany dikan'izany mety miandry amin'ny taona manaraka izay zavatra zay hoe ny Afrique du Sud moa ny président manaraka de miandry na famozanga mba fa isika de naona zany mijery ny lalana le fosiny fa hoe andeha isika ny aka initiative imposé amin'ny Tshisekedi taoko fa sarosarotra ihany nasaina izy sy tongako sarosarotra ihany zany koa tsy ndika hoe sy anao ezaka sika fa isika sy maintsy makany ihany satria ana mahalalany Rwanda ny tena miataka ny Congo nefa Rwanda tena namasika de normal koa Tshisekedi manao hoe aiza ve de namany fahavaloko ihany nandeha namana nahateka de normal any izy mba taitaitra de sy tonga misy moa izy iny de hitanao am'izany fa fahitako azy manao savalalana ihany sika fa ny tena famahana ny olany Congo ohatrohatra da aleo angamba miandry na famoza zany hoe mitazona fotsiny ihany ny toerana mampandrindra amin'ny ankapobeny mitazontsika fa hoe isika nandeha andesy lahatra ny Tshisekedi nampatahotra anahy fo sarotra amintsika mamaraparana sady ny fiarahana isika tompoko ao tanatin'ny fandaharana aloresahana tsara ihany ny miresaka kely mahakasika ny hoe iverina eto amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny isika ianao efa nitana andraikitra ambony teto amin'ny firenena tamin'ny mahatale général ny fiadizin'ny républicainao tamin'izany fotoana izany atoato isika dia iroso amin'ny fifidianana loholona raha ny daty nomeny ny avy eo anivon'ny CENI aloha zany izay mbola sosikevitra ihany any amin'ny gouvernemanta dia hoe amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra no eritreretin'ny CENI fa hanatanterahana izay fifidianana loholona izay araka ny efa hitantsika hatramin'ny farany teo efa nahena ny isan'ny loholona misy ireo mangataka ihany koa nefa raha mifanehoan-kevitra ny amin'ny hoe hanafoanana n'izany androm-panjakana izany ny loholona ny antenimiran-dolona izay androm-panjakana faharoa eto amintsika rola ny rafitra no misy ianao manokana ve manana ny hevitra ao mahakasika an'izay hoe hiatrika fifidianana isika mety manohana ny amin'ny hoe hanafoanana ny rafitra io ve ianao sa zava-dehibe ny fijoroana izany rafitra izany eto amin'ny firenena sy ny anjara asany zao aloha zay mahatonga anamy tena amin'io sarosarotra an'io any nanoloana ny gouvernemanta hiazika fifidianana hoe izy da nendry premier ministre vaovao sarosarotra hoe ny loholona aloha tapitra ny mandana de tsy maintsy renouveleny io mana fa misy menimenina ny mpanohitra hoe ka i sisy commune sisy an'izao tokotra zany aloha ny fifidianana zao kosa aloha raha sy manova ny endriky ny fifidianana tanteraka ny fifisian'ny mera sy ny karazana tokotry rosa ny fifidianana satria ny fifidianana io ihany no taratry ny logika ny démocratie loholona ve tokotry isa sisy sika teto bicaméral foana fitondrasika tamin'ny andro siranany zany nisy io Sénat io tamin'ny andro ny asiraka nisy ihany koa ny bicaméralité fa lafy ny hafa CSR ny anarany natadidy zay daholo angamba ny olona de tendreny izy io tamin'ny andro ny asiraka hoe sy hoe sy mahita tasy le olona
ka sy ilaina ny heviny zay zany ny tena zay nge tena ilana ny Sénat am'le bicameralité io hoe aisiko isika ohatra fotsiny zao monja jaune de sy nianatra fa ny hevitry monja jaune kosa sy azonao lazaina hoe sisy dikany ilaina amin'ny fitondranana pirenena zay nahatonga anazy CSR ohatra de am'izao fotoana zao zany sika ny mahasamby hafa azy a tamin'ny CSR ny vondrona politika rehetrarehetra tao na MFM anao na Monima anao na ino na KFM anao na inona anao zany hoe ny fiarahamon'ny pirenena misy zany niaraka mamolavola ny fitatana pirenena sady malao lalàna zareo no mitatana olon-dehibe teto amin'ny firenena zany ny Sénat mpanao lalàna ihany sady mpanolo-kevitra amin'ny filoham-pirenena manolo-kevitra ny fanjakana de eo zany mahasamby hafa an'le izy zany sarasara kokoa manana ny Sénat sa manana an'le conseil des sages ohatrany tamin'ny CSR anolo-hevitra ny gouvernemanta amin'ny fanapaha-kevitra ny zavadrehetra ny Sénat manenjy olona zany ianao ohatrany hoe anenjiny DG ny Zirama sy manakolazaina ny Sénat tamin'ny andron'ny CSR manakolazaina izy zany hoe nitovitovy amin'ny fanenjena any France am'izao fotoana zao ny français zao raha manenjy ny président ny EDF izy sy mesaka toavin'ny parlement anakoho izay vao mahazo miasa le rangahy ny aty amsika ny conseil des ministres de ampy tamin'ny andron'ny CSR le izy tsy mesy mandala amin'ny conseil conjoint ny CSR hoe io marina le olona tokony tatana ny raha izay zany mahasamby hafa azy de ivery fosiny am'izao fotoana zao sika hoe na tamin'ny andron'ny CSR sy vita hoe vazaha mitatana ny Zirama orinasa mpanjakana sika manana olona mesika vahiny raha tamin'ny andron'ny monja jaune za de mitena aminao fa tsy voaniny satria izy monja jaune fa nakaiza-daona ny zanasika fa gade sisy mahay misy tadidio fosiny fa hatramin'ny nationalisation ny Zirama sisy vazaha nitatana io tamin'ny andronay anefa nandeha sara satria nisen'izay fanaraha-maso ny CSR zay tena masika be misy zareo am'izao fotoana zao zany niverina na bicameralité à la française sika zay aloha nitapaky ny Bessinima de za manao hoe anhevitro manokana tokotry foana ny Sénat aleo izy sy mi-exécutif ohatrany natao am'izay mba ny ray aman-dreny eto amin'ny firenena mandray andraikitra amin'ny fanakahakevitra ny gouvernemanta zay ny hevitro zay ny nenanay de hitanay fa nandeha sara na pirenena tamin'izany fotoana zany sy nekeny velona rahasalama mola izy de sy hitako zay atao fa de ravo iny izy ao anatin'izay fipetrahan'ny Sénat amin'ny toerany izay raha tazomina amin'ny oendriny amin'izao fotoana izao io ary izy satria misy fikitihana lalam-pandrenana raha ohatra ka anafoana an'izay Sénat izay isika raha ohatra ka tazomina ny Sénat ary mijanona amin'io rafitra misy amin'izao fotoana izao sy ny fomba fiasany amin'izao fotoana izao io tosikevitra manokana ina ny tokony hovaina any amin'izay asa tanterahan'ny Sénat zay sy ny andraikiny eto firenena to izao ane sy ny Sénat ihany problème asika am'izao fotoana zao fa ny fonctionnement ny 5e république misy français ny constitution sika ne nalaina tahaka tamin'ny 5e république français ihany anefa io zavatra nalaisika tahaka io misy ny tsy mandeha am'izao fotoana zao tamin'ny andron'ny De Gaulle izy nandeha sara de afaka nitatana tamin'ny andron'ny Mitterrand izy nandeha sara misy natonga ny cohabitation tena nandeha sara misy izy am'izao fotoana zao izy amin'ny hoe miabesaka be besaka ny hevitra politika tena sahirana bibisy na la France nakasika tahaka an'le 5e république sahirana am'izao fotoana zao zay fotsiny mahazo ny Macron da nisika zany iny tadiavisika ho fikiriny eto de tokony tsy tady lalana ihany tsika hoe ny anahy moa ataoko état nouveau misy le izy hoe satria ny zavatra tadiavisika sy akatahaka ny français sony fa ametraka rafitra ampamokatra ny tansahasika sy ny vahoaka malagasy rehetra misy
zay ny tadiavisika de tokotry anana base zany sika any amin'ny commune ohatrohatra rehetra zany ny tena décentralisation sy sika atamin'ny anina tikatra de tokotry isy fanaovana lala miaingana amin'ny zavatra tadiaviny zao eritina mokatra zany fa sy avy ety ambony foana lalàna na izay fosiny a mety mifanaraka amin'ny zavatra tadiavisika sony ny 5e république française io ny fieritreretako azy fa tokotry hanana constitution am'izay sika mifanetana amin'ny fiainan'ny malagasy sy zavatra tadiavin'ny malagasy fa sy akatahaka ny frantsay sony sara io ko 5e constitution mandeha sara io fa ny vokany na any amin'izao française amin'izao fotoana sahirana izy tatana ny firenena amin'ny 5 constitution vao maiky sika nakatahaka zay nga fahitako azy zany hoe any amin'ny lalam-pandrenana mihitsy no tokony hifanaraka kokoa mifanaraka amin'ny toetrandro sy zavatra ilain'ny vahoaka malagasy vahoaka malagasy zay moa nahatonga ny DDRC ka nanao zany tamin'ny 75 nandianina hoe aleo asina le CSR moa ny anarany tamin'izany fa hoe ny tanàna misy olon-dehibe ony sy miadiny zaza de zay mba nametrana eo comité de sage mety zay izay mifanetana amin'ny toetrasika malagasy izay mifanetana amin'ny fomba fiainasika inona moa nanaovantsika Sénat nefa ny Sénat ka sy mifanetana loatra amin'ny fomban-drazasika izay ny fahitako azy ka io moa zany mpanao politika daholo manao an'io hoe inona ny tadiavisika fa azoeko fosiny tokotry isy conseil de sage na mpanohitra anao na inona anao na ancien président ao daholy de zavatra eritreretana de ahoana am'izay nampandrososika nyty raha-pirenena sika famboazanina aloha ny adila politika isanandro satria io ane mba leo ihany ane ny vahoaka am'izay sika mpanao politika am'ty adila politika isika isanandro ity mifanaraka amin'ny nambarany justice EP moa zay ny amin'ny hoe okazay ny resabe fa de asa mifangana am'izay no tena andrasan'ny vahoaka malagasy mifanaraka amin'ny nambarany justice EP farany teo ny am'izay hoe okazay ny resabe fa ny asa fampandrosoana mivangana am'izay no andrasan'ny vahoaka malagasy amin'ny fitantanana ny firenena zay nge tena tadiavina satria isika ne manana tany midadasika jereo fosiny isika premier producteur mondial de vanille nefa ny manana 6400 tonnes de stock sika anisan'ny 3e producteur de na 2e na 3e producteur de girofle jereo tamin'ny androko tamin'izany mbola tao amin'ny fitondrana 80 000 tonnes en exportation de café sika isika am'izao fotoana zany ny café Stuna afahana ny Vietnam tena zany natao hoe mila fanarenana mafia afanarahany ray aman-dreny politika eto Madagasikara misy hoe mba averina am'izay zavatra zay tamin'ny andro talohany na ny lalany famoaka vokatra na lalatany aho mateza am'izao fotoana zao na lalana godoasy mateza tena zay na zay koe tokotry hifanaraka am'izay ny samy olon-dehibe eto amin'ity firenena tikatra hanao zava-baovao hoe hanao fiarahamonina vaovao zany na ataosika anaty constitution na sy ataosika anaty constitution mba tokotry hisy fiarahamonina vaovao am'izay amin'ny olon-dehibe azosika mampandrosa ny firenensika am'izay ngamosika de amoany DDRC araka am'izay fampandrosona ny firenena ankasitrana anao tompoko ny vahiny teto amin'ny fandaharana aleoresahana anao sehatra teto amin'ny record Madagasikara tamin'ity alina ity ny fampizara makasika an'izay traikefa ifananananao tamin'ny fitantanana sehatra maro teto amin'ny firenena izay no resahantsika teo moa ataontsika hoe lahara-pahamehana makany amin'ny fampandrosoana araka nefa nivoizinao ihany koa tao anatin'ny boky izay nosoratanao ny amin'ny hoe tena mila etana voana hoe tena fiangana vaovao mihitsy ny firenena ho amin'ny fampandrosoana isaorana anao nanaiky ny fampizaran'izay teto amin'ny record androany saotra indrindra tompokoamisaotra ny piaino supizeo ny fandaharana koa de makasitraka anareo tompoko izay no antsika mamarana ny fandaharana leo resahana anao sehatra ampatsivina antsika fa ny zoky ray aman-dreny Chia Gérard Andrialemiro-Vasson zay efa tale général ny fiadidin'ny repoblika teo aloha efa nitana andraikitra ihany koa tamin'ny filohan'ny filakevim-pitantana ny orinasa Jirama izy no niaraka tamintsika nasaina manokana ny fampizara ny traikefa nitato anatin'ny fandaharana dia izay no tina mametraka ny veloma aloha amin'ny sabotsy avy izao indray ny fandaharantsika manaraka veloma tompoko sotra tompoko veloma tompoko